Fanatomboka androany kosa ny lalana tody etsy Mahintsy ka ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina no tonga nanatotosa izany. Ny fanjakana Sinoa no mamatsy vola ity tetikasa fanamboarana ny lalana mirefy 7.0 kilometatra sy sasany ity ka vola fanomezana fa tsy averina no anatotosana izany. Velzislain no mitatitra ny antindininy izay. Tonga nanamarika ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalany atody tetsy Mahintsy ny filoha ery Rajaonarimampianina maranio. Ity lalana ity izay tafiditra ao anatin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena fony izy nanao fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2024. Tsy mora ny manao zavatra hoy ny filoha ary mila faharetana ny fahatongavana amin'ny tanjona dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena entim-bahoakan'ny Chine no nahafahana nanatanteraka izao asa fanamboaran-dalana izao. Marina koa fa vola tsy averina no anatanterana ny asa fa fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana Sinoa. Mirefy 7.5 kilometatra eo ity lalan'ny atody ity ary mampitohy ny komini Mahintsy ampantokana ary Mahazaza amin'ny faritra avaratra andrefa n'Antananarivo. Mitetina eo amin'ny 200 tapitrisa yuany na 30 tapitrisa $. Izao asa fanamboarana izao ary nantery ny masovoan'ny Chine eto amintsika Yang Xiaorong fa vola tsy averina fa fanomezana izany. Raha ny fantatra dia avy eto Mahintsy sy ny manodidina no mivoaka ny 700 isanjaton'ny atody manondraka ny tsena eto Madagasikara. No ny faratsy ny lalana nefa dia vaky eny an-dalana ny 10 isanjaton'ny vokatra.